ny hazo fijalianao no fiarovako. Alahady 12 volana marsa 2020. Alahady 4 amin'ny Karema anio ry havana. Anatin'ny vanim-potoanan'ny Karema isika, izay fialana amin'ny ratsy fanao, fandinihan-tena, fibebahana ary fandroran-tena. Misaotra ny tompo isika tafahoana ankehitriny noho ny fahasoavany, na dia tsy afaka miaraka miangona amin'ny tranon'Andriamanitra aza. Dia indro Andriamanitra nanao ny fandamihana rehetra, koa tafahoana isika ankehitriny. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Amen. Mampitombona ho aminareo mandrakariva ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha anatona ny tompo isika ry havana ka hankalaza azy. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandray amin'ny ay maitso izy, mitondray amoron-drano fialan-tsasatra izy. Mamelobelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazanao sy ny teninao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo amin'ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dilolon'ny lohako ianao. Ny kapokako feno dia feno, eny tokoa fahasoavana sy famondram-pona anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra Rainay izay any an-danitra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Mideranao sy mankalaza anao izahay, manome voninahitra anao, meno tombon'androm-pahavelomana, tafahoana indray amin'ity alahady maraina ity. Misaotra anao izahay
fa na dia eo aza ny arety mandoza misy eto amin'izao tontolo izao. Mihoatra lavitra noho izany ny fahasoavanao. Mbola tafahoana indray izay amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Alahady izay natokanay ho andro ionana aminao. Saotra anao izahay. Fa Andriamanitra mbola mihazona ny tantaran'izao tontolo izao ianao, satria ny zanakao dia efa nanambara fa tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra izay aty an-tany. Ndreto izahay nandresy ny fahafatesana, nandresy ny aliko ny fahafatesana. Tafahoana amin'ny fifaliana indray, mankalaza anao Andriamanitra velona. Manatona anao anefa izahay, mitondra ny fahotanay, sady mifona ho an'izao tontolo izao koa. Mangataka ny famindraponao izay Tompo, mba hijeranay sy izao tontolo izao araka ny ampenindra fonao. Mangataka ny fanadiovanao sy ny fanafahanao amin'ny alalan'ny ranao izay rehetra. Afao Tompo izao tontolo izao, ary dia mba omeo fanasitranana. Ankehitriny ary raha manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izay, dia manantena indrindra fa hiasa ny fanahy masina, ka izay rehetra ataona eto anio voninahitra ao, ary dia mba ho antra-kasitrahanao. Dia izay rehetra ihany koa mba handray fitahiana amin'ny alalan'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay rehetra izany vavaka izany. Amen. La parole de la Bible qui m'a inspirée et que je vais partager avec vous aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. C'est la parabole sur les 10 jeunes filles quand Jésus parlait du royaume de Dieu. En effet, à l'époque de Jésus, les noces sont de grandes fêtes où les futurs mariés allaient chercher leurs futures épouses pour les conduire dans leur famille où avait lieu le repas. Les noces se passaient toujours pendant la nuit. Les futurs jeunes mariés devaient donc venir à la rencontre des futurs époux dans un cortège d'invités, où il y avait de la musique et de la danse. Et comme il fait noir, chaque convive devait donc amener sa lampe. Dans cette histoire, il y a 10 jeunes filles parmi les invités. Sur les 10, 5 sont raisonnables et les 5 autres sont étourdis. Comme le futur mari tarde à venir, toutes les 10 s'endorment. Les 5 prévoyantes ont emporté une quantité d'huile suffisante pour que leur lampe brûle assez longtemps. Et quand le futur époux est enfin arrivé, elles pouvaient venir avec lui dans la salle du repas. Mais les 5 insouciantes, elles, n'avaient plus assez d'huile pour s'éclairer. Le temps qu'elles en arrivent en procurer, c'était trop tard. Le futur époux a déjà fermé la porte. Elles ne pouvaient plus donc assister aux noces
car personne ne les reconnaissait, y compris le futur époux. Chers auditeurs, comment interpréter cette parabole? Concrètement, chaque chrétien qui a reçu le Saint-Esprit par le baptême, qui reçoit la communion en Jésus-Christ par la Sainte Seine, qui a reçu par-dessus tout le salut par la foi, doit normalement franchir avec Jésus la porte du royaume de Dieu quand la fin du monde arrivera. La parabole dit que les 5 jeunes filles qui étaient étourdies, imprévoyantes donc, prirent leurs lampes mais sans emporter de l'huile de réserve. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Que signifie cette huile pour nous chrétiens? C'est l'amour pur et limpide qui est ancré dans nos cœurs et dans notre conscience. C'est cet amour qui revêt la charité et qui ne demande pas en retour. Et le plus important aux yeux de notre Seigneur, c'est l'amour qui nous fait agir dans l'humilité, loin de la vanité, de l'hypocrisie et de l'égoïsme. Si nous voulons donc hériter le royaume de Dieu, entretenons nos lampes par cet amour qui plaît tant à notre Seigneur. Agissons pour Dieu selon sa volonté, c'est-à-dire dans la pure intention de lui plaire. Ne faisons pas le contraire en agissant pour le monde dans l'intention de nous attirer des louanges. Et enfin, pour conclure, dans cette parabole, le Seigneur nous dit « Veillez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. » L'heure viendra, quand viendra-t-elle? Nous l'ignorons. Ce sera peut-être au milieu de la nuit, donc veillons. Comment veiller? Veillons en priant sans cesse pour que son Saint-Esprit nous accompagne dans chaque moment de notre vie. Veillons par notre cœur plein d'amour, rempli de la foi et de l'espérance. Veillons en faisant la charité et en faisant de bonnes œuvres pour plaire au Seigneur, de bonnes œuvres pour édifier son royaume sur terre sans chercher la gloire ni la grandeur en ce bas monde. En ce 4e dimanche de Carême donc, le message du Seigneur est clair. Veillons et entretenons notre lampe, qu'elle soit brillante par l'huile d'une bonne conscience en attente de son avènement par la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Ivavaka isika mialohan'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Ry Tompoandriamanitra rainay o, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ianao. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay satria ianao dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ianao dia Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra. Ianao dia Andriamanitra mpiaino ary mpamaly vavaka. Saotranao izahay ny amin'ny fitiavanao anay sy ny famindraponao lehibe, fa indre izahay mbola narovanao ka tafahoana amin'izao alahady maraina izao indray. Ankehitriny ray o, dia tonga amin'ny famakiana ny teninao masina tsy fandrenesana ny afatrao izahay.
mangataka ny fanahinao masina izahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy ahafanay mandray ny teninao ho faniry ny tongotray ary fanazavana ny lalanay ka ho voninahitra izahay anao ny sitraponao ao anatin'ny fanetretena sy ny fitiavana amin'ny anaranao Jesosy malalo tompo sy mpamonjy amen. Zao dia vakitsika ny Samuela voalohany toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha Jehova tamin'ny Samuela, manjam-pahoviana no alelovanao an'i Saola, nefa izao efa nandà azy tsy ho mpanjakan'i Israely, fenodiloelo ny tanjokao ka mandehana fa irahako ho any amin'ny Jese Betlehemita ianao. Fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao aminy zanany. Fa hoy Samuela, ataoko ahoana no fandeha? Fa raha reny Saoly zany moa tsy ho vonony aho. Aloha Jehova, mitondrà ho mivavy kely ianao ka lazao hoe avy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova aho. Ary atsoa Jese mba ho any amin'ny fanatitra, ary izao no ampahafantatra anao izay ataonao, ka dia hosoranao ho ahy izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nolazain'i Jehova dia tonga tao a Betlehema. Ary nitsena azy amin'ny kofotra ny loha olona teo an-tanàna ka nanao hoe, fihavanana va hiavianao? Ary hoy izy, fihavanana, avy hamono zavatra atao fanatitra Jehova aho. Hamasino ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia namasino Jese sy ny zanany ka nasainy ho any aminy fanatitra. Ary no tonga ireo dia nijeriny Eliaba izy ka nanao hoe, ny voahositry Jehova tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehiny na ny haavy nitsanganana, fa efa nolazaiko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela, fa hoy izy, tsy ity no nofidian'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy, tsy ity no nofidian'i Jehova. Ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela, fa hoy Samuela tamin'i Jese, tsy nofidian'i Jehova reto. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy no sisa, fa miandrondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jese, manana raha haka azy, ka tsy hipetraka hinana isika mba ara-pahatonga neto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy, sady bary maso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana, hosory izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ray lahiny. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'ny andro iny. Dia nitranga ny Samuela ka nakany Rama. Amen. Ho toizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny epistilo an'ny Efesianina toko 5 andiny 9 hatramin'ny 17 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanak'iny mazava, fa ny vokatr'iny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo, ary aza miray amin'ny asany maizina sy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarana dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe, mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Amen. Zao dia vakitsika ny filazantsara izay vitantsika ao amin'ny Jaona toko 7.
vakitsika manontolo amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka, ary ny mpianany nanontany azy hoe raby eo, iza moa no nanota? Io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny anehoana ny asany Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nilaza any izy dia nanondrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora, dia nahoso ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny Farisy Siloama, izay atao hoe raha dika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va lay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ty. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary ho kosa izy, izao no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana ny nahiratany masonao? Ary izy namalika nanao hoe lay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe makanisa any Siloama ka sasao ny masonao. Ko nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa zany lehilahy zany? Dia hoy raha lehilahy, tsy fantatro. Ary lay jamba taloha dia netiny tany amin'ny Fariseo, ary tamin'ny andro sabata ny nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany mason'ra lehilahy. Ary ny Fariseo koa nanontany azy zay nahiratany masony, dia hoy izy taminy, nasiny feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Ary hoy ny Fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany, satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, ataon'ny lehilahy mpanota ahoana ny fahay manao fahagagana toy izany? Dia nisara-tsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana ny ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy ho efa jamba ka nahiratra. Ambara-piantso ny ray aman-drenin'ilay nahiratra ka nanontaniany hoe zanakareo moa ity izay lazainareo fa teraka jamba? Koa nanao ahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreniny namalika nanao hoe fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio fa efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Izany teny izany no lazain'ny ray aman-dreniny, satria natahotra ny jiosy izy. Fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Izany no nolazain'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy, koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanoty zany lehilahy zany. Fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoty izy na tsia. Zavatra ray loha ihany ny fantatro, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao. Dia hoy izy taminy, inona no nataony taminao? Nanao ahoana izy no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa voalazako taminareo raha teo fa tsy niaino ianareo. Nahoana no te hiaino indray ianareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianany fa zay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy zany dia tsy fantatray izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy zany, fa tsy fantatrareo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoina. Hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io telahy, ka ialandray va mampianatra anay? Dia norohany izy. Jesosy nandrefa efa norohany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao,
sady izay miresaka aminao zao no izy, aroa izy tompo mino aho dia niankohaka teo anatrehana izy. Aroa Jesosy taminy ho fitsarana no nahatokavako amin'izao tontolo zao, mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho ny nandre izany dia nanao taminy hoe izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamby ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra zahay dia tsy afaka ny helokareo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fantenina amin'ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboana ao amintsika hatrany ry havana ny fahasoavan'ny tompontsika. Andeha ny salamo 320 ry havana, ny 15 no hingantsika angalana ny afatra. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Ry havana malala, matetika ity salamo ity dia tsy dia ampiasain'ny olona loatra raha tsy misy fahoriana na misy fahafatesana. Marina izany fa tena ilaina tokoa amin'ny fampahirezana amin'ny zavatra sarotra sy manahirana. Kanefa ao anatin'ity salamo ity ry havana dia hita fa salamo milaza fifaliana ilay izy, milaza firavoravona, izany hoe faly sy miravoravo ao anatina fahoriana sy zavatsarotra sy mangidy ny mpanao salamo. Ary izany no nitarihan'ny fanahy masina mba hifampizarantsika n'ity salamo ity. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Fitaomana ataon'i Davida izany ry havana, hitaomana ny olona rehetra izay miaino azy na mamaky ity salamo ity mba ahafantatra ny amin'ilay Andriamanitra na ilay Tompo Andriamanitra. Marina fa toa ho an'i Davida manokana ilay izy ka miteny izy manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Toa ohatry ny hoe ho azy samirery ve ilay Andriamanitra. Kanefa dia hamafisin'i Davida eto ny anarana izay maha-izy azy an'Andriamanitra manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Milaza ny amin'ilay Andriamanitra mpahary izany, milaza ny amin'ny Andriamanitra tokana izany, milaza ny amin'ilay Andriamanitra velona izany, milaza ny amin'ilay Andriamanitra tia izao tontolo izao izany. Ka raha miteny Davida amin'ny teny manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy, dia mitaona ny olona rehetra sy izao tontolo izao mihitsy izy. Ary ho raisintsika ho antsika ihany koa izany, mitaona antsika ary mitaona ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa afaka ho mpiandry azy koa io Tompo Andriamanitra mpahary azy io raha manaiky azy izy. Ry havana malala, zava-dehibe izany, indrindra amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary mampitodika antsika vahoaka an'Andriamanitra, isika kristianina rehetra. Fa io Andriamanitra io ny ka tia izao tontolo izao e. Tsaroantsika tsara ny teny amin'ny Jaona 4:1-10 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Izao tontolo izao no tian'Andriamanitra. Tsy isika rery akory, na olona vitsivitsy samy rery akory nanehoan'Andriamanitra izany fitiavana izany, fa izao tontolo izao mihitsy. Ary izany no hitarihan'ny mpanao salama eto, mbola hitodian'izao tontolo izao amin'Andriamanitra, ilay mpahary azy, ilay Andriamanitra nisahirana, ilay Andriamanitra mbola misahirana amin'ny fiezonana ny tantaran'izao tontolo izao mandraka ankehitriny, na dia eo aza ny faharatsiany zanak'olombelona, na dia eo aza ny fifamonoana, na dia eo aza ny fahafatesana, na dia eo aza ity aretina mandringana amin'ny alalan'ny Covid-19 ity, na dia eo aza ny mety asomparana samihafa misy eto ambony tany loza ara-boajanahary. Dia indro Andriamanitra maneho ny fitiavan'izao tontolo izao amin'ny alalan'izany antso ny mpanao salamo izany. Jehovah ny mpiandry antsika, Jehovah ny mpiandry ahy. Ry havana malala, antso avo no ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ary isika kristianina no
irahany ianao zany antso avy zany amin'ny alalan'ity salamy ity. Miantso atsika izy, miantso izao tontolo izao Andriamanitra. Jehova no mpiandry, Jehova no handray an-tanana, Jehova no hikarakara, Jehova ilay malemy fanahy, ilay tsy miavonam-po. Izy no iahy ny fiainan'izao tontolo izao. Izy no handray tanana ny fiainan'izao tontolo izao. Ny anjaran'izao tontolo izao dia miverina aminy, miverina amin'ilay Andriamanitra marina, miverina amin'ilay Andriamanitra tia izao tontolo izao. Ilay fananolotra ny ento amin'ny hazo fijaliana no porofony tao amin'i Jesosy ilay mpiandry tsara zany, ilay nilaza manao hoe izao ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ry havana malala, miantso atsika ihany koa ny Tompo amin'izao vanim-potoana ny karema izao hoe mba hiverina amin'Andriamanitra marina isika, hitodika amin'ilay Jesosy mpiandry tsara efa nanolotra ny ainy. Ny dia kapoka tamin'izany Jesosy zany no efa nanasitrana an'izao tontolo izao. Te hanasitrana an'izao tontolo izao Andriamanitra. Ry havana malala, andeha raiso ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra anao tao amin'i Jesosy Kristy. Fa izany famonjena izany no ahazoanao miaina reto fahasambarana, ambarany mpanao salamo reto. Tany saina izy zany fahasambarana izany ry havana. Jereo anio filazan'ny mpanao salamo azy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, nitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Enina dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza aho, dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsoraka azonao sy ny teninao, reo no mahafatahotra ahy. Ry havana malala, rehefa mandre an'izany ianao dia ohatry ny mieritreritra hoe efa miaino anatina paradisa. Tsy izany ve natao hoe paradisa? Izany hoe ny mpanao salamo mety, ity zafady Davida, dia toy ny efa miaina sady izay natsoina hoe sombin'ny paradisa izany dia ny eto ambonin'ny tany. Marina fa mifamoafao ny fahafatesana, ny loza, ao koa ny tahotra sy ny tebiteby. Fa mihoatra lavitra noho izany no ambaran'ny mpanao salamo eto. Fa rehefa manaiky an'Andriamanitra ho mpiandry marina, dia Andriamanitra manome fiadanam-po sy fiadanam-panahy, fiadanan-tsaina ny mpanompo. Ary dia mbola safinonoka izany fiadanana sy fahasoavana izany amin'ny 15 sy ny 19. Hoy ny mpanao salamo, mamelatra latabatra eo anoloako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra lilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Feno dia feno hoe fahafenony ny fahasambarana izany, fahafenony fiadanana izany, fahafenony fitoniana tanteraka izany. Ka ninona nataon'ilay ratsy, ninona nataon'ilay fahavalo, tsy mampiontsina azy akory izany, satria efa safinoniko ny fahasambarana eo anilan'ilay mpiandry izay sady miaro azy, sady mikarakara azy, miay azy, ilay mpiandry tsara fanahy, ilay mpiandry manome fitoniana azy, miaro azy amin'ny zavatsarotra sy ny loza rehetra. Eny tokoa fahasoavana sy famoram-pona manaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako ny mpanao salamo, dia toetra ao an-tranon'i Jehovah no lava aho, feno tanteraka, mihoatra noho ny safinonoka aza, diboka ny fifaliana sy ny fahasambarana. Tsy hita nonoha raha izay ny azo ilazana azy, ny fahasambarana iainan'ny mpanao salamo, satria dia rehefa tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy, endreza ny fahasambarana sy fahasoavana. Ry havana malala, mety mieritreritra tokoa isika ankehitriny, ka ny trano fiangonana ary moa ity midy tsy afaka miangona ny tena. Ry havana malala, jereo tsara ny teny ampiasain'ny mpanao salamo, mamelatra latabatra eo anoloako ianao, ny kapokako feno dia feno. Azontsika tsaina moa izany ry havana tsika kristianina ankehitriny, ny tenin'Andriamanitra anie izany arosiny eo amin'ny latabatra izany, io ilay sakafom-panahintsika. Ny tenin'Andriamanitra ambara amin'ny alalan'ny sakramenta anie izany kapoka feno dia feno izany.
Zany no fahasambarana iainantsika, efa nanaralan'izany tsika, efa mandray an'izany tsika. Fanontaniana mipetraka, ivelomanao ve zany? Fa reha ivelomanao zany, na dia tsy miangona azy tsy ankehitriny. Ry havana malala, sambatra ho any eo anilan'ny tompo. Sambatra zany manana ny tompo tokony zany. Tenin'Andriamanitra vakianao isan'andro io vavaka asandratrao io, mahatonga anao safinoniko ny fahasambarana miaraka amin'ilay mpiandry tsara. Ny tenin'Andriamanitra mantsy no miaro atsika tsy ho tratry ny fakapanahy, ka hemotra amin'ny finoana, hiala amin'Andriamanitra, hamoy fo. Io tenin'Andriamanitra io no fiainanao atsika sy fahasambarana, ka azontsika miteny tahaka ny Davida manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Azontsika miteny amin'i Jesosy Kristy manao hoe ianao Jesosy ny mpiandry tsara. Fa ny zavatra faharoa hitantsika eto ry havana dia hitantsika ihany ao amin'ilay teny manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy, ny andiny voalohany io. Berger ozy ny teny frantsay raha milaza ny amin'ilay mpiandry. Amin'ny teny hebreu dia hoe raha ny tenenany azy. Fa misy karazana kilalao teny koa ampiasain'ny teny hebreu dia ny teny hoe rea. Ny anankiray atao hoe raha berger, fa ny teny faharoa dia rea. Dikany hoe rea dia prochain dikany na namana. Dia hoy isika tery am-piantohana manao hoe ilay Andriamanitra io nie ka Andriamanitra mitarika izao tontolo izao mihitsy mba izy no mpiandry izao tontolo izao mitarika antsika ihany koa izany any anaty toe-tsaina ankehitriny manao hoe ay ny namako na ny prochain tsy ilay olona akaiky ahy fotsiny, na ilay olona mpiara-mivavaka amiko fotsiny, na ny fianakaviako fotsiny, fa ay ny olona eto amin'izao tontolo izao mihitsy, ilay olona amina miliara eto amin'izao tontolo izao namako. Inona ny dikan'izany ry havana? Tahaka ny ataon'ny mpanao salamo Davida eto, mitaona ny olona izy mba hanatona an'Andriamanitra ilay mpiandry tsara. Jereo tsara ny ilazan'ny Davida azy eo amin'ny andininy 15 eo anelanelany eo manao hoe manositra dilolon'ny lohako ianao. Oindre ozy ny teny frantsay na manositra, manavaka, manamasina. Midika izany fa misy iraka hampanaovin'Andriamanitra antsika tahaka ny nataony tamin'ny Davida. Ny Davida dia ity salamo ity niantson'ny olona, fa ianao koa dia antsoin'Andriamanitra ankehitriny. Misy iraka hampanaovin'ny tompo anao, hampahery, hamonjy ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Dia mametram-panontaniana ianao manao hoe raha firy miliara tokoa moa ny olona eto amin'izao tontolo izao, maniraka anao ny tompo mba firy tamin'izay ry, mba firy tamin'ireo olona eto ambonin'ny tany ireo no vitanao, no nizara ny famonjena taminy. Firy tamin'ireo mba nampitainao ny teny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Manana fomba samihafa ianao azo amin'ny fanan'izany, mety amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ka mampita tenin'Andriamanitra na fampaherezana amin'ireny olona ireny. Mety afaka amin'ny telefona ihany koa ianao, mety fianakaviana any amin'ny tany lavitra, any amin'ny toerana samihafa. Fanontaniana mipetraka, ataonao ve izany iraka na mission ampanaovin'ny tompo anao izany? Fa izay no nanarahan'ny tompo antsika ho fahazavana izao tontolo izao. Izao tontolo izao miaina ao anatin'ny haiziny fahotana, isika mitondra fahazavana. Izao tontolo izao miaina ao anatin'ny fahafatesana, isika mitondra fiainana. Izao tontolo izao marary, isika mitondra fanasitranana. Izao tontolo izao kivy, isika mitondra fifaliana. Ry havana malala, iraka hampanaovin'ny tompo antsika izany ho fahazavana izao tontolo izao isika. Ry havana malala, betsaka ny olona maty no ity areti-mandoza Covid-19 ity. Mametram-panontaniana ihany ry havana, satria maro izy ireo tsy mba afaka namangy na nampahery akory ireny mpitondra fahavahana ireny, satria tsy azo atao raha teo izany. Fanontaniana mipetraka, firy tamin'ireny olona ireny ry no nandre na efa nandray ny famonjena, ka raha niala teto ambonin'ny tany izy dia manantena fa ho any amin'Andriamanitra, ho any amin'ny paradisy eo anilan'i Kristy. Mampieritreritra izany ry havana, hoe mety misy adidy tsy vitantsika kristianina eto ambonin'ny tany koa ve? Mitodika aminao koa izany ry havana, mitodika amintsika kristianina, sao tsika variana,
zao tontolo zao variana amin'ny fanometsiny a, zao tontolo zao variana amin'ny fanenjika, zao tontolo zao mitebiteby matahotra. Fa inona re mba ho setrin'izany ataontsika kristianina? Mba mizara fampahirezana ve tsika? Mizara fiainana ve isika? Sady miara-matahotra amin'izao tontolo zao eto, miara-mitebiteby amin'izao tontolo zao eto, tondram-bavaka ve isika n'izao tontolo zao sa variana amin'ny fanometsiny hoe iza nanao an'io aretina io, avy aiza io, reriny nanao an'io, tsy ry havana. Jesosy Kristy tamin'ny tonga tety ambonin'ny tany hamonjy izao tontolo zao izy. Ry havana malala, tsy variana tamin'ny coupable Jesosy. Hoe iza ny coupable? Tsy nanameloka izy, fa ny nataony dia namonjy, nanasitrana, nampianatra, nitsapo izy. Tsy variana tamin'ny fifanomezan-tsiny, na dia fandrika nataon'ny fariseo na ny mpanorandalàna sasatsasany azy zany tamin'izany fotoana izany. Ry havana malala amin'ny Tompo, miantso antsika mba hibebaka ihany koa ny Tompo. Ary izay no mahatonga ny mpanao salamy amin'ny andininy fahaeniny tapany farany io. Izao ilay teny io manao hoe dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava. Ilay toetra io dia misy heviny anankiroa amin'ny teny Hebreo. Ny voalohany dia amin'ny teny frantsay ny lazako azy, demeurer indray ary revenir indray. Mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra ary miverina ao an-tranon'Andriamanitra. Inona moa no tiana ambara amin'izany? Tiana ambara amin'izany ry havana? Mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra isika, mandray ny fahasoavana rehetra, mandray ny tenin'Andriamanitra, mandray fitahiana, mandray ny zava-tsoa rehetra avy amin'Andriamanitra. Irahantsika rehefa avy eo satria nandray ilay fanosorana mandeha miaona amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Anina? Hizara izany tsika, hizara izany fahasoavana izany. Ary rehefa avy eo miverina indray ao amin'ny tranon'Andriamanitra, manovo hery, mandray fitahiana. Kanefa tsy hoe manovo hery sy mandray fitahiana ihany, fa miverina, resaka conversion mihitsy mantsy nambara eo. Misy fiovam-po, misy fiovam-piainana, satria avy any amin'izao tontolo izao any dia mandihy ny tena ihany koa. Ary izay ny vanim-potoanan'ny karema ankehitriny, mila mibebaka koa isika kristianina. Izay nambarany amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy faefatra ambin'ny folo, teny malaza fantatsika izany, raha ny olona izay nantsoina amin'ny anarako no avy any etri-tena ka hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ho ny Tompo, hamela ny elona ary hanasitrana ny tany. Mibeba ry kristianina, mibeba isika miverena amin'Andriamanitra. Fa isika ihany koa dia tokony hiverina amin'Andriamanitra isika, hiavao hatrany, hanavao ny fandora-tena eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao. Mifona ho an'izao tontolo izao isika, adiditsika ny mivavaka ho an'izao tontolo izao, adiditsika ny mamerina izao tontolo izao amin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, amin'ny fandraisan-dahatra. Ry havana malala amin'ny Tompo, fotoan-tsarotra androvantsika ankehitriny. Ny fanambarana izay ambaran'ny mpanao salama eto, ny amin'ny anarahana antsika dia misy asa samihafa izay azontsika atao koa. Ny fanohanana ny mila vonjy, ny fanampiana ny olona marefo, izany rehetra izany iantsoan'Andriamanitra antsika. Ary eo dia mitodika manokana aminareo dokotera sy infirmier izay manandrara amin'izany fitsaboana izany. Ry havana malala, vocation anareo izany, vocation anareo manokana, mahereza. Ny Tompo ny antso anareo amin'izany, mankasitraka ny ataonareo Andriamanitra satria mikarakara ny madiniky ny Tompo ianareo. Fiasana am-pelantanan'Andriamanitra ianareo ankehitriny, mahereza sy mahatanjara havako. Ny Tompo omba anareo, mivavaka ao anareo ny fiangonana, mampahery anareo, engany eny rany Kristy, no hiaro anareo, ka dia ho salama soa ianareo mpanantanterahana izany satria dia manolotra ny ainareo sy ny fotoananareo, ho famonjena ny sakaiza, dia ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny kristianina havana, anjarantsika no mitondra-bavaka izao tontolo izao, mampahery izao tontolo izao, mampahery an'ireny olona miasa mafy mba ho fitsaboana sy fanasitranana ireny, eto am-bavaka ny mpitondra reto amin'izao tontolo izao. Fa adiditsika izany, tsy manavakavaka ny vavaka ataontsika, na izy na mivavaka na tsy mivavaka.
tsy variany tady zay coupable tsika ka hoe ny zao manao an'izao fa isika tsy manao an'izao tsy ry havana. Tsika ihany koa dia mila mandiny tena amin'izao vanim-potoana ankarimy zao. Hiverina amin'ny tompo isika ilay mpiandry tsara zay efa nanolotra ny ainy hamonjy atsika sy hamonjy zao tontolo izao. Mahireza ry havana, man'Andriamanitra ny voninahitra toetra amintsika anie izany teny izany. Amen. Hiara hivavaka isika ry havana. Andriamanitra o rainay, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Misaotra anao satria mpiandry tsara tokoa ianao, Jesosy Kristy ilay fanolotra ny ainao mba hamonjy anay. Misaotra anao amin'ny fona rehetra izay, fa Andriamanitra tia izao tontolo izao ianao, tia anay manokana. Misaotra anao izahay satria ny famindrapona mahagaga tokoa dia tarihinao ny vahoakanao mba andiny teny ao anatrehanao ka hiaiky ny fahadisoana sy ny fahadalàna. Ndreto izay miara manatona anao Tompo, miaraka amin'izao tontolo izao, mitondra ny fahalemen'izao tontolo izao anatrehanao. Marary Tompo ny tany, mitomany ny tany noho ny aretina misy ankehitriny. Mahafantatra izany ianao, fantatra hoe fa mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana ianao Andriamanitra. Mba vonjeo Tompo izao tontolo izao, vonjeo ny marary rehetra, vonjeo ny efa confiné rehetra any amin'ny hôpitaly satria efa mitondra izany tsy mikaretina izany. Dia mampahireza ihany koa ny ankohonana rehetra isan-tokantrano, mampahireza ny firenena mahantra sy fahadilanovana izay tsy afa-manoatra amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny ezaka. Da io ny mpitondra rehetra maneran-tany mba hahita ny vahaolana amin'ny fanasitranana izao aretin'izao. Da io ihany koa ny vahoakanao mba hanaraka tsara ny fandaminana na aiza n'aiza maneran-tany. Dia mivavaka izahay ho amin'izay ezaka rehetra mba hamerina amin'ny laon'ny ny fiainana izao tontolo izao. Dia da io Tompo izay mbola miasa, da io izay manana anjara indrindra amin'ny fitsaboana, ireo dokotera, ireo infirmier sy ireo personnel médical rehetra mombahan'izy ireo. Mametraka ao am-pelantananao izay mba harovy amin'izao arety mandozy izao izay rehetra izay manaraka izao fotoana izao. Raha sendra misy aminay mety ao anatin'izany aretin'izany, ampahirezo izahay hifanandresy ny fahafatesana ianao ka afaka mandresy koa izahay izao aretin'izao. Mivavaka rehetra ary dia indro akambanay amin'ny anam-pianaran'i Jesosy anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany tsy helokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, mba manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ravana malala raisoary ny afatra izay atolotry ny Tompo antsika fa miaro lalana antsika any amin'izao tontolo izao izy. Mampahery anao ny Tompo manao hoe: mpanompoka ianao, efa nofidiako ka tsy mba nariko, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary iza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho. Tanteraka aminareo izao tsotra antonona amin'ny anaran'ny Tompo izao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanahy masina, ho aminao sy toetra aminao, anio ampitso ary maritra mandrakizay. Amen.
voninahitra ho an'ny ray sy ny zanaka ary fanay masina sy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay mandehana amin'ny fifaliana ka manompoly ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Amen. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ry havana, mirary fanasitrahana ho an'izay tsy salama, mirary ny fampahirezana ho antsika rehetra tsy atokantrano, tsy adinontsika ny fiaraha-mivavaka izay ataontsika isaky ny hariva manomboka amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny conférence call, famakiana ny baiboly sy ny fitondranam-bavaka izao tontolo izao, fitondranam-bavaka ny fiainantsika ihany koa. Azonao atao ny mandefa SMS amin'ny mpitandrina raha misy zavatra tianao entinam-bavaka manokana, mety olana samihafa, mety tsy fahasalamana, mety zavatra samihafa mitranga amin'ny fiainana. Mahireza ry havana. Mandra-peo indray. Fiainany ety antany mandalo fotsiny any, tsy misy mahalala ny farany, nomena fanahizao ny tsiraray, manana voiana naona no manavaka Sarafina